Salama, ovy ianareo e. Tao are, miatsaka tsara, ary andefaso cadeau, misy an'le hoe abonnement io, manaova abonnement sy ny karazany isika menakavy a. Akory aby, salama va. Faly manonona mbola tsara, akory karakorytsika rehetra. Fa miarabanao madame Eulalie anao voalohany indrindreo ka dia arabaina tonga soa eto amin'ny fandarana. Tsy resaka afa-tsy momba ny scandale planétaire en cours tsika androany, resaka Iron 9 Gates. Zay moa fiantsoantsika azy ary tena hoe ho hazavaintsika amin'ny atsipiriany ny fandehany hoe ny suite ny dossier rehetra aloha hitanareo eny ampelantananareo eny efa paritaka ny olona sy ny karazany zay dossier avy eny amin'ny ACM na dossier zay ameny ny lanceur d'alerte isan-karazany hitantsika rehetra. Fa ny ety amiko tsy andeha hidera tena toy ny mpapetrika fa omeko zavatra tena hoe mety ampitorakoditra nareo, ampangovotra, ampatahotra, ary miainga amin'ny zavatra misy fa tsy hoe misy référence daoly ny zavatra ho teneniko eto à travers na recherche satria zay maha-investigateur any tena zany, journaliste d'investigation. Misy moa le tenena hoe aiza koa nisy mpanao gazety atao interview, misy ny tenena iny de nivaliny izy telo da hoe tena ao mihitsy zany tsisy an'izany mpanao gazety tsy azo atao interview zany fa au contraire ny mpanao gazety raha no azo atao ary anisany azo atao interview satria tsy ampy raha ny pejy soratana, tsy ampy indraindray raha ny feo satria voafetra adiny indray atsasakadiny arakaraky ny sita na ny toerana andanan'ireny mpanao gazety reny. Ka raha misy ohatra hoe interview atao satria ny zavatra ao anatin'ny sain'ny mpanao gazety anankiray dia indrindra ho ana mpanao direct zao dia zay mifanitsy amin'ny logika sy ny lalana hitondran'ny saiko azy amin'iny dia indraindray misy manky any amin'ny 10-15-20%, tsy hoe manao autocensure tany amin'ny 20% na 25 mihitsy ara, indraindray rehefa misy trou de mémoire de mihoatra an'izany de tsy afapo ianao amin'ny filazana ny vaovao. Ka azo atao mihitsy ny manao interview ny mpanao gazety mba halalana sy hametrahana ny fanontaniana amin'ny pitsopitsony. Raha ho an'ny mpanao gazety tena mahay ny asany dia isaky ny zavatra teneniny dia misy fototra ary misy référence azo tsapaitanana hita maso, sauf ny zavatra tena delika de tsy azo tenenina ny source sy ny référence satria mety animba olona na afaty olona. Le journaliste ne peut pas exposer en aucun cas ozy ses sources en danger. Ne peut pas exposer en aucun cas ses sources en danger. Fa androantsika zany dia iresaka tsara hoe zao, tian'izao. Misaotra andreo tsy ny salasala ny antso na me vaovao teknika. Misaotra ihany koa andreo mpanao gazety aty ivelany zay nanome référence, ary misaotra ihany koa ny avadira hoe ny sapandrarà amerikanina amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiaraha-miasa, amin'ny resaka procédure, amin'ny resaka nivoana
fampianarana ny voan'ny alerta sy ny karazany reny ny filazana ny pitsopitsony ny zava-mitranga sy hitranga. Zao misy zavatra anankiray zany mba amelomako ny saitsika malagasy zany hoe tsika manko ohatrany hoe araky ny teniko mandro hoe vahoaka saritahotra tsika ary lalaovin'ny olona eo amin'ny lainga ary farany le olona tranondainga lasa tiatsika lasa tiany malagasy obiany malagasy ny tranondainga obiany malagasy ny totakely ny mpangalatra ny mpijangajanga ny mpifoka moly zany zavatra tena hoe tena manahirana mieritreritra azy fa ty zany izy raiko aminareo ijoroana vavolombelona mety afalinareo ve mety atezitra anareo tsy fantatro tsy problemako zany fa zao teneniko anareo ahoana moa zany hoe esprit an'olona mpangalatra sy totakely zany inona ny zavatra mitranga ao anatin'ny psikolojia ny olona ohatran'izany hoe mpangalatra izy merci ma chérie le sucre s'il te plaît mpangalatra izy c'est ma fille qui prépare le café tanareo am'izany mendamy ambavy ny zanaka manampy ao anatin'izany zavatra ary le zaza lasa tia tanindrazana ho azy na de tsy kopy ary izy am'le teny gasy teneniko eto satria ny le taranako zany no zoniko tsy hiteny gasy satria sao de lasa manao politika de tsy miresaka teny gasy amy zanako mihitsy tsisy mahay teny gasy ny zanako na mipetraka tany Madagasikara tsisy betsaka ny olona malala zany satria sao de halako an'io fanaovana politika io tena tsy afeniko anareo za manao tafidy am'ty zavatra ty ne tsy mieritreritra ny tenako anao politika zany any halako ary tena farany tsy tiako mpanao politika gasy mpangalatra totakely tranondainga misy am'zareo dolo zany mba hatenaina ampiakarina hiakatra hitondra firenena fa totakely oa tena teneniko anareo fatana alika de ahoana ny virenako anatin'le sujet atsika ahoany zany hoe psykôlôzia na etapina zavatra miseho anatin'ny saina olona totakely mpangalatra zany taloha zany ny tena tamin'ny fahatanorana na de efa nanambady ary vita amby 20 taona ny tenen'le tantinako nitaizana azy zay hoe 20 ianao fa mba manamanam-bola fa tokony hanambady am'izay za ty da zany tsara mihitsy hitany hoe ohatran'izao le ry ohatran'izao tena anatin'le fatanyrako tsara mihitsy zany za mbola tsy nieritseritsy ny hanambady de ahitanareo hoe tam'izany arao mbola hoe manantanika izy hoe izy amindreo ara ny tiany bebe manko netroka azy be asanao izy amindreo ara ny tiany bebe de izy mifidy an'le izy ohatrany mba netiny tsy ohatra mba netiny fa tao anatin'le tiakolo izy fa tena teneniko anareo fa vo tsy vitako hoe 3 volana 4 bolana ny raharaha de fa nisidina am'izay nisidina verina fa tamin'ny fahatanorano le ry ary tsy menatra akory le ry mijangajanga amin'io tam'izany tsy menatra na de miafina ary saky ny tonga ny alakamisy tam'izany moka voany anay zany na larobia iny de fa mody mijery le gazety maraina zany ole ty oe maty aniny de mody atsoko le akamako ole ty maty aniny io amy ferapary aminan'io zany de fa kombinany amy trano oe diana de ahoana natao ndo rangamy zomamy mamangy da ty orina le vadiko otrany tongatonga zany ary ianao anatin'ny volana ohatrany misy olona maty indroa ohatran'izany nefa aveo anao to ohatrany tsy mandevina akory
Kefa mamangy de miandro faty fa eo ako inandray nandevenina de isaky mialo ohatrany zany de tsy maintsy mainty fotsiny anao manao ohatran'izany tsingany amy boaty misy mivaky loany zany fa rehefa vita le ditra rehetra zany amy valo maraina amy 7 maraina vao mody miasa ny saina hoe tratra ve satrotratra tratra ve satrotratra mbola vao fijangajangana re tompoko zany eo ho an'izay mpijangajanga rehetra any zao de efa malala zany hoe manao an'izy aloha tsy malala maty fa divitry ny fakapanahy fa rehefa vita am'izay de iny am'izay ody sady menamenatra tsy majery direct am'le ohatra anao man'ny olona mbola misy adomo zany sy manam-panahy no hoe tratra ve satrotratra ho tratra ve satrotratra inona ndray zao ny ataoko hoe maninana amy valo maninana amy 7 vomody inandray ny laindy zany anao zany de lasa sady non seulement anao mpijangajanga anao no lasa tranodaingy anao navesatra tam'izany a tena navesatra nefa anao tafiditra ao anatin'le le engrenage zany le ray ary koa tonga de hoe vao mietsika ty tonga de ahisiko ao vadiny ty de efa tsy afaky anao e petraka am'izay anao amy placen'reto le totakely reto eo ampanaovana an'izy le fakapanany ambony indrindra mifakapana volany ambony indrindra ary miaraka amin'ny fakapana vola io araky ny teneniko teo hoe fijangajangana eo ihany fakapana le zavatra mahery be de tsy maintsy miaro laingy ny fakapana ny fangalarana koa zany tsy maintsy miaro laingy ihany koa sanandro anao de mandaingy amy vahoaka foana andaingy amy vahoaka foana fa tsy maintsy miafara amin'ny anina koa hoe rovina ny tratra rovina ny tratra ary zay zavatra zay ny tena zavatra mikiky ho an'ny olona mbola misy fanahy fa rehefa tsisy fanahy tsony de tsy tahalalanyzany atao hoe rovina ny tratra zany tsony fa tonga de fa zay eo zay tonga de arapaka zay tonga de arapaka eo am'izay stady zay ny firenena malagasy am'izao fotoan'izao kanefany inévitable na tsy mieritreritra ary olondrano hoe rovina izy ny tratra inévitable zany mieritreritra nena zany hoe tena hoe zany premier ministre za député haiko manafina mivadika hoe miasa amiko amy fomba ofisialy nefa tsy miasa amiko akory izy ty efa misy manara-maso efa misy manao ankety any ambadika any tonga ngia Fillon candidat voaka ny scandale efa ho 600 000 FF comptabiliser ny olona ny karama illicite andraisiny ty madamany scandale maka zany vita foana fa rehefa hoe rovina ny tratra kenda ary zay ny forsan'ny hoe aloranga manao amy mety afaka mipetraka eny amy toerana eny am'zay ipetrahany rehetra eny ny telefoninao tsisy olana hoe asina kody asina ina mena amy madama mihitsy ara ny kody iny kody aty dolo ny film rehetra fa taloha any telefony zany tsy azo apetraka naray nefa mipetraka ary WC areraka diny tapoka ny telefona tsy mifafakory tonga de voaka maka an'le mariny zany sa tsy mariny ny am'izao fotoana zao tsy maintsy mivoaka isaky mivoaka amy palais raha play de tsy maintsy play mampiseho hoe ny zany am'lay takonana amin'ny fihetsiketsehana amy lamba madio sy ny lamba hoe tena ohatraohatran'izay sy ny snob ngamba ny da ohatra zay ny tenenina ny zavatra maloto rehetrarehetra ao anatin'le palais azay dolo reo rehetrarehetra reo totakely faty manika dolo tranondaingy vokilaingy le vahoaka fa rovina ny tratra rovina no tratra tam'izany mora any rehefa tratra de farany dozy raha matoy tsy tatiko tsony divorce vita rakoto malala
Na mitady kiraro ny Rakotomalala. Fa ity ray ity. Ty ala boty sy totakely sy ny volana planétaire ty. Gagazo, an. Ary rehefa zatra makany kely, de makany lehibe, de makany tena enjana. De eo ny ampitaritsika amin'ny resaka hoe makany tena enjana. Zavatra tratran'ny contour, zavatra tratran'ny embargo rehetra ny kitikitihana. Tratran'ny embargo ny kitikitihana. De maly any teny. Hozy amaly. Raha sanatria moa ka nitondra fitaovam-piadina reo zavatra reo. Reo avion anankidimy reo. Dia inona ny lazainy reto bandana nosiniany reo zavatra reo. Tao no recherche no niaingana atao Rakotomalala, Fleury Rakotomalala. Tsara tononona ihany zany satria mba niasa zany tovolahy zany mitady sy nijery hoe ahoana tokoa. Nanao enquête momba ny Téléman Air, c'est compagnie iranianina zany, communiste compagnie hozy izy ny israélienne, communiste compagnie. Nanao enquête tsika de ambany vary rapidapida ny enquête sy ny investigation. Sy azo entina no entiko aminareo fandao loha ho resahantsika ny hoe panique ary le rony. Ary eo no mahatonga antsika mieritreritra hoe zao zany e, rehefa tratran'ny pression ary le rony dia nanao conférence de presse de mivoatery nanao demande d'explication konotanota teo. Za nalala fa taty a Frantsa ny DG-ny ACM, tsy fantatra hoe inona nataony taty sy ny karazany, fantatritsika zany. Ary vonody niala taty tamin'ny lahady izy iny sa tamin'ny on est mardi ou lundi, niala tamin'ny sabotsy izy zay de tonga tany lahady. Dia mba marikely reto na zany efa very mihitsy le fotoanako am'le izy tsy mana notion de jour tsony lundi androany sa mardi, azafady indrindra tompoko, normalement c'est lundi. Dia natao daholo ty demande d'explication, jereo tsara ny daty hitanareo reny fa zavatra ala va vita, ary tout simplement pour colmater, pour penser ngambany na hoe calmer ny situation hoe za ministre kosa efa nanao an'ty demande d'explication ty, efa nanao an'izao sy ny karazany, de za DG koa namaly hoe ohatran'izao le fa ao anatin'izay zavatra misy filazana hoe ny DE no nanao sy nanao pression an'io zavatra io. Zany hoe miala pa zany ny DG. C'est une manière de izay aloha tsy dirako fa dans tous les cas le fiatsika androany zany tena suite ny teny famoahatsika hoe ny zavatra ataony ny filoham-pirenena de limogean'ny ministre ny transport ary normalement irrévocable zay. Tsy maintsy avy any amin'ny ministre ny transport ny proposition ny zavatra ohatran'ireny, faut manaiky ny filoha. Ary ny filoha afaka miteny hoe empoisonner la, fitahan la, ialany tompona andraikitra, ialany technicienne amin'io, ialany tokony couvrir, de nefa tsy micouvre akory la fa zavatra tsy mamelona ataony la, donc c'est toi qui sera limogé, c'est toi qui paye les pots cassés. Zay natao hoe républicaine zay. Fa ny filoha moa zany filoha izy eny fa ho azavaiko ny momba an'iny avy eo. Misy indray zao hiteny hoe miaro filoha indray lery, tsy zay le izy fa hoeninao ao fatehana avy eo. Zany hoe io zany nafantarako hoe tafidy ao anatin'ity revy ty le filoham-pirenena. Tafidy ao anatin'io revy io ny filoham-pirenena. Raha jerena le procédure maromaro zany azahoana an'le immatriculation temporaire, de tena hoe tena maromaro le etapy andalovana be de be ny papier angatahana, ny
navigabilité ny avion aloha, ny inscrit amina registre an'aéronef ve l'izy, autorisation d'importation, autorisation d'importation de l'aviation civile de Madagascar zany, fantatratsika tsara fa araky nazavaiko maly hoe tsy facile mahazo an'izany, autorisation d'importation de l'autorité douanière, tsy facile mahazo an'izany, zany hoe tafiditra ao anatin'io koa zany ny ministre ny finance. Fa ministre ny transport zany voalaza aloha satria qui dit douane dit finance. Certificat douanier ou fiscaux zany rehetra zany mila daholo contrat d'exploitation sy ny rehetrarehetra preuve établissant que le demandeur a qualité d'être propriétaire enregistré d'un aéronef malagasy, établissant les pièces établissant l'identité. Zavatra 4, 7, 11 pièces nangatahana. C'est une procédure lourde et contraignante, là où le business, c'est-à-dire les rétrocommissions, sont amplement ouvertes. Et connaissant des malgaches, en ce qui s'agit de la corruption, tout le monde dit, mais Copenhague, je n'ai pas dit Copenhague. C'est ça, Lise. Les fietsika andrany ny tena nahatonga saina anahy. Zaho aloha zany rehefa naheno ny maître Julien. Julien moa ny anaran'izy iny. Les immixations. Ny ataon'le filoham-pirenena zany am'le procédure am'le fitsarana am'ty Ambohimalaza. Tonga de efa eo daholo zany le judiciaire rehetra, autorité judiciaire rehetra. De miteny le filoham-pirenena zao tonga de miditra. Ohatrany hoe tonga izy de mitranché hoe zavatra mamerina teniny Julien, fa marina ny teniny, fa hiditra ato amin'ny anahy koa manko za satria ho tsapanareo rehefa avy eo izy hoe ary gaiky be zany fa tsika tsy mahita an'izany. Zay mahasamihafa ny investigateur, ary zany koa mahasamihafa ny olona miasa amin'ny lalàna sy ny karazany, ny azy tonga de ny angla lalàna ny hitany hoe tsy mety eo ataon'ny filoha io, ary za koa d'accord amin'ny zavatra ny tenen'ny maître Julien. Tena tsy nety iny, satria tsy anjara amin'ny filoham-pirenena no miteny hoe zao io, na izao tonga de mitranché hoe fanapozonina an'io. Ny filoham-pirenena anie tsy manana rôle ana enquêteur e. Non. Aloha ny enquête andeha, aloha hiasa ny police, aloha hiasa ny gendarme. Fa tonga de nareten'le filoham-pirenena hoe zao. De dikan'izay, ino zany ny lalany andanan'le fitsarana amin'io zavatra io. Androany ianao io indray le izy fa miverina. Voka le scandale an'le contournement an'le embargo. Ny ministre concerné de ministre amin'ny transport sy ministre ny finance. Io le ministre du transport entouré par les autorités judiciaires, gendarmes, police, procureur. Dindrimantso sono. Ny malagasy tsy mahatsapa an'izao fa mila azavaina ny sainy le izy. Au contraire, ity procureur ity tokony hanokatra enquête. Zay ma procureur de la République azy hoe misokatra ny enquête amin'io. Izy indray no mijoro amin'ny sananina miaraka amin'ny olona ho adinina satria na inona lazaina. Tsy maintsy anaovana audition ny ministre ny transport, ny ministre ny finance amin'ny zavatra io satria zavatra planétairement grave io. Diplomatiquement grave io. Resaka défense internationale grave io. Intelligence militaire grave io. Resaka acte terrorisme grave io. Acte terroriste zany tiako tenenina grave io. Dikan'izany le procureur de la République fatany ve ny asany, fatany ve ny rôlany. Ilay gendarme, ilay police hoe tsy tokony mijoro eto ane tsika.
Tsika tsy malala mazava tsara inona ny rôlan'ity ministra ty tao anatin'ity revy ty. Fa de manipule apondra be fotsiny eo de io fa teo. De raha olona amin'ny olona simpliste zao de hoe marina zany tenin'ny Fleury zany. Marina zany fa amoate marina. Fa ny tena marina de zao. Ary zay mahatonga an'izy hoe ao anatin'io revy ny présidente, ny président. Satria ny antony de zao. Mba mahafantatra ihany ny tena rehefa misy zavatra ohatran'ireny. Ilay filoham-pirenena micomposé ny olona hoe ianona makeo, ianona makeo, ianona aby ireo tambonareo makeo. Tsy afaka mijoro teo, tsy afaka mipetraka teo, tsy afaka nanatrika teo ireo ministra sasany reny raha tsy nisy akora avy amin'ny filoham-pirenena. Inona nahatonga an'ilay filoham-pirenena nandefan'ireny armada betsaka ireny. Nefa tsy azo atao mihitsy anatina procédure hoe sady juge ny parti. Inona? Satria panika bord. T'es absurde en opinion. Or, il se trompe encore de cible. C'est pas l'opinion malgache qui compte sur cette affaire. C'est plutôt les Américains, l'intelligence américaine et l'intelligence israélienne. Le Mossad et la CIA. Que j'entends de loin, qu'une série d'audiences se fera bientôt. Audition, je veux dire, excusez-moi, qui sera suivi probablement des mandats d'arrêt internationaux. Azadinareo fa nisy zany hoe président Soudan tratra mandat d'arrêt international. Eo mahatonga anany miteny hoe efa tanana zatra mitsotra. Tsy malala tsony efa tsy azoko ty an'ity. De eo le mahatonga anany miteny hoe rovina ny tratra. Ary io mitaraude ny sain'ny mpangalatra io. Mitaraude ny sain'ny totakely io. Mitaraude ny sain'ny mpijangajanga io. Sy mpamono olona moa tsy lazaina tsony. Mpanagadragadra olona. Rovina ny tratra. Sao de efa mba tokony hijanona amizay io fa mbola misy indray io. Peo. Tsy afaka mijoro sy mipetraka niaraka teo ireny ministra ny mirepresente ny autorité publique reny. Raha tsy nisy baiko avy amin'ny filoham-pirenena hoe ireto abonareo eo. Fa raha ny tena marina de Inga Valérie Monjavelo, raha Monjavelo. Irery ny tokony teo niaraka tamin'ny ministre ny finance zay concerné ary ny DG ny ACM. Tsisy antony akory ny tokony teo amin'ny procureur de la République. Fizy manao hoe misokatra amin'ny fanadihadiana. Tonga de mandady arrêt ao an'olona roa. Azafady an. Lizany tsy le hoe lany daty fotsiny ny important amin'iny. Hoe lany daty tam'izao de miprolongena an'izao de faux le izy. Détrompez-vous. Non. Le fait d'avoir donné l'autorisation de manière frauduleuse, nous autres, ne sommes pas censés à savoir, tsy atterrir aty Madagascar ane le avion. De tsy nafantatra ane nareo. Tsy censé malala an'izany zay. Ny investigateur professionnel tsy censé malala hoe malala nareo fa tsy hipetraka aty Madagascar fa any Kenya de tonga de ahodin-dralàna. Tel que c'est présenté, vous êtes dans les combines. Vous êtes complices. Fantatrareo pertinemment miainga avy any Cambodge de tonga de any Iran. Inona ny janonany tao Chine ilay ela? Inona ny nambarikeny tao? De napetraka tany Cambodge aloha ny sasany de ny sasany tary amin'ny izy teo fa maninona ny avion efa any amin'ny parc mipetraka tranquille tany Australie no
Mvidina, zany hoe moramora kokoa. Qui vous dit que ces 5 avions seront vraiment utilisés pour le transport aérien? Inona ny entiny tao anatin'izany vita aveo ireo avion reo? Non. Ary ao no natonga an'le hoe malitsika de ny tena hoe rasa anatin'izany. Armement nentin'ireo. Non, armement na arme atao ampiadiana nentin'ireo avion reo dia zava-doza ny tranga fa de tsy te hafantatra hoe ahoana na ahoana. Jereo ny JNS, Jewish News Syndicate, fanaovana gazety en ligne, Jews zany. Tany amin'ny taona 2024 volana Desambra, 13 Desambra ny Mahan Air, MAHAN R AIR zany, dia nisy vol nakany Turquie, Gorgos Quds Force, naza aloha directeur fa miteny anglisy manko izy ty. Between Tehran, Beirut, over Turkish airspace, and has employed manner with its fleet of Airbus to transport weapons to Hezbollah. Ireto ity vol Mahan Air, eno tsara, Mahan Air ty, tamin'ny volana Desambra 2024 tokoa, publié le 7 janvier 2025, eno tsara les chronologies, publié le 7 janvier 2025, enfin dès le 13 décembre 2024, dia avion raiky amby folo. Ao anatin'izany ny Airbus 340S, izay mitondra ny larana ao koa ny Airbus 300, mitondra ny larana B4 para 622 heures, to transport weapons to Hezbollah before. Tondra fitaovam-piadiana. Volana Décembre 2024, le 13. The fleet, during recent conflict, to ferry Iranian-made weapons, including anti-tank missile zany, and various attacked drones, miaraka amin'ny drone for the Middle East Forum reported. Inona raha tsara zany, JNS, Jewish News Syndicate, daté du 7. Zay toko anareo référencé daholo ny zavatra teneko fa je ne dis pas n'importe quoi. Publication le 7 janvier 2025. Inona daholo ny dikan'izany? Inona nataon'ny Hezbollah? Fantatrareo toa. Fantatrareo toa, inona nataon'ny Hezbollah? Tsy nisy ny gera tany Palestina amin'ity resaka Hezbollah ty raha tsy nisy le fangalana otage be deaibe sy famonoana olona maromaro. Ary efa niomana tamina anti-tank, missile anti-tank, ireto olona ireto miaraka tamina drone anaovana attaque izay mena Andralahy.
Fatapoko fatapirenena samy malala an'izany daoly raha mpanao gazety hoe ny iranianina no fournir matériel équipement ho an'ny Hezbollah ari par le bien vol soi-disant compagnie privée, mais l'intelligence israélienne, c'est-à-dire le Mossad, les journalistes professionnels d'investigation des pays occidentaux appellent le Mahan Air comme étant le communiste Flight Company. Oui. Izany zavatra zany de hita ato amin'ny datin'ny vao aingana 15 juin GNSM Jewish News Syndicate jerenareo ihany date du 15 juin 2025 de fa nanomboka ny lazalaza ireo olona ireo ary tena préciseny mihitsy arany Islamic Revolutionary Guard Corps. Zany hoe ity manery ity zany dia officiellement une compagnie privée fa en fait andreto olona gardien de la révolution islamique reto manery ary ampiasaina de manière hybride zany à la fois mitondra fitaovam-piadina livrena amin'ny toerana zay tokony andanany no manao transport na manao aviation civile ihany koa. Meko ohatra fotsiny nareo ohatra manao vol izy makany Syrie, fantatrareo ny zavatra nitranga tany Syrie, manao vol izy Liban, manao vol izy Irak, Yemen. The transport of military advisors, drones, veo izy fa tsy ve the transport satria ireto izy alvo it presents itself a civilian airline manner is as operated as an unofficial fleet of IRGC, zay zany le Islamic Revolutionary zany. Its activities include de zao avy zany ny activité-any vol la Syrie, Libanon, Irak, Yemen, zone sensible daholo. De mitondra conseiller militaire, mitondra drone, mitondra équipement na missile. Zany rehetrarehetra zany evacuation period of crisis, US inclusion on the US sanction list due of its material of terrorist activities. Tanareo am'zany. Terrorisme. Io, voasoratra. GNS 20, le 15 juin 2025, ao anatin'ny activité mihitsy ny inclusion of US sanctions list due to its material support terrorist activities. Nidiranangano, isika menakavy. Mahan is no longer an ordinary airline. Mahan n'est pas n'est pas une compagnie aérienne ordinaire, comme tous les autres amis. It has become an extension of the regime's military security apparatus. À part entière. Azonareo zany. Io zany tsika no verina am'le hoe numéro, les immatriculation temporaire. Non. Je ne pense pas. Et alors là, tena hoe tena lavitra amin'ny sainako mihitsy zany hoe eritreritra ka tsy courant an'io ny filoham-pirenena malagasy. Non. Mety tsy mino satria rehefa vita angamba le izy ka voaray ny saosy zay vao mikoropoka ho ratsy ny afiara
andao korodosina aingana mba nambatambazana ny Amerikanina ity terrarany ny base tiliary ty. Kanefa nyty revi ty samy hafa ny agissement ny gouvernement américain sy ny CIA. Indraindray ny intelligence na agence ohatrandray tsy voabaiko na gouvernement fa miagir de manière autonome parce qu'il s'agit de la sécurité des Américains et Israéliens. Manana pouvoir tena hoe extra gouvernemental si l'on peut dire na hoe tena hoe plus amin'ny agissement interterritorial ireny agence ireny. Ary ty de mazava e ty ne ty GNS ty ne jiosy e jiosy ne ty tena jiouiste e. Ary ny titre an'ty article ty de hoe Man Air and the Communist Regime's Secret Flight Network. Zay ny titre an'ty vao tamy 15 juin nidibingo. Zay le mahatonga na miteny amitsika hoe le mijangajangany vita ihany fa rehefa tonga le izy hoe tratrary ve satrosatra. Ina lazaina an'le tompom-bady ohatrany fa nialatra amin'ny mety mifakapana foana de totakely foana de mihinana foana fa nikiky moramora ao ambadika ao fanontaniana ao ambadiky ny lohanao ao maneno foana rovinina azy zany tratra. Ary rehefa maka betsaka de fa zatra maka ny glady ary tsy tahalalantsony hoe izy any ady vahako de hatramina contournement ambary koa de iny ny tetateta. Tsika zany tsy malala hoe comment les Américains ils vont réagir. Zavatra ifampizarako amitsika fotsiny aloha de zao zany hoe ny Amerikanina ndray tsy hanao an'izany hoe hanapaka ny iny ty le resaka passez-moi le mot fa tsy voatery ho ato anatin'ny lohako daoly ry manam-pahaizanisany ty fanampiana amin'ny resaka taxe sy ny de taxe sy ny karazany ty amin'ny reto exportation ataotsika mba meo anany le rosona le anaran'le projet tsy USAID fa le l'autre agri c'est là mais ça vient pas agri non ça va venir raha izy tsy hanao an'io fa tena hoe zavatra tena AGOA. Merci bona malilo zay ny antsafozaka amin'ny bona malilo e bona malilo rapide mihitsy AGOA. Merci mika ty analan'ny AGOA izy satria tsy te ho ratsy amin'ny vahoaka malagasy ny Amerikanina fa ny tira sanction ciblée araky nefa nilazaiko ciblée et précise ny zavatra ataony takany nataon'dareo tamin'ny andron'ny latsiraka ny créeny ary nataony ny propulsé no tonga au pouvoir Marc Ravalomanana. Ary tena mpitehana mihitsy tsy sindrafo tout ce qui concerne le olona zay nanodidididina ny ratsiraka ka niaroaro teo tsy sindrafo da zany de fa miteny an'ilay ny mpiaroaro ny ratsiraka reo elao pady an'izao raha mbola afaka miala pa fa tsy ho zaka an'ilay sady zavatra miainga eo tena mikojy an'laisany an'izany tam'izany andro rehefa mivoaka vao anatin'le cour magistral
personne aminy ny ambassadeur américain sy ny ambassadeur frantsay. De mba nanaraka ny tena. Satria ozy le ambassadeur amin'ny Frantsa tamin'izany hoe vient fleurir on y va. De nandeha. Fa vavo zao. E laha ndray de fitainay la. Niantsana filoha ny riva. Mbola iny be nambony iny data ditiny. Amin'ny 2 averina any amin'ny palais. Teneniko amin'ny tsara mihitsy tsy netiny nataonao iny. Tezitra be ny Amerikanina, tena tezitra, mbola tsy nahita ambassadeur tezitra ohatr'izany. De asa amin'izao fotoan'izao manahoana ny fahatezeran'ny ambassadrisy. Satria rehefa averiko indray le daty le natongavan'le entana le avion tany États-Unis, tany Iran. Zany hoe tsisy coïncidence zany le olona le. Fa mila manana capacité d'analyse sy discernement sy observation. Rehefa jereko le daty coïncider am'le provocation. Provocation ny reny. Am'le provocation nataon'india ambassadeur an'Union européenne hoe zay tsy mividy tomobile, tsy manome tomobile luxe zany, fa manome hélicoptère. Hitomana sakafo ho an'ny malagasy mipetraka any amin'ny toerana isolé. C'est une provocation. Ary mivalim-panontaniana de zay manana pays souverain ka miara-miasa am'izay olona tiany miara-miasa, tsy zay ny tian'le ry teneniny. Ary zay mavendrana an'le ministre gasy. Io le an'le teneniko foana hoe misy karazan'olona de maka diplôme fa tena en fait tsy manin'inona. Le diplôme anaovana ascension sociale fotsiny. Bazoana plasina haut fonctionnaire de eo manao tsy mety eo de ohatrany hoe tena milay avy eo de vivre dans le luxe et dans le confort. De satria manana PhD na manana MBA de manam-pahaizana fa rehefa tao koa tao tsisy. Ny tian'le ambassadeur tenenina de hoe tsy priorité ny voiture de luxe ataoko. Tsy priorité amin'ny malagasy zany fa ny anoanana. Nona ny malagasy de alohanay manome hélicoptère mitona sakafo an'ireo malagasy mitetraka amin'ny toerana isolé. Qu'est-ce que ça fait du mal? C'est tellement vrai ce qu'il dit. Au lieu d'avoir honte, elle s'est mise sur son piédestal. T'es fier mamoaka zany amin'ny gazette hoe j'ai fait des remontrances. J'ai admonesté l'ambassadeur. Mais tout à fait. Mais c'est le contraire. Il n'a pas dit qu'il est contre les voitures de luxe offertes par les Chinois. Offertes par les Chinois. Non. Manome sakafo malagasy ny priorité anay ozy izy malagasy noana. Fa tsy niteny anao hoe contre ny fiarahanareo miasa amin'ny sinoa zay. Zany hoe mavendrana anao hoe. Tellement anao jambany rapolay, à force de fréquenter les nuls, on devient nul. À force de fréquenter les nandres, on devient nandre. Ben, that's my question. Vérité de la palise, je n'ai qu'à m'appeler. Ka zay zany nazaveko amintsika to ry malagasy mpiray tanindrazana amiko, havako, sirairay. Zay ny référence netiko teo. Hatreto aloha de zay zany hoe démontrer zany fa ary mipetraka ny doute hoe fitaovam-piadiana ve? Satria le fandehan'le izy le eritreretany hoe avaria Kambodraja, ary ambany ery zany izy. De na izy ny traverser ranomasina, na nandalo amin'iny ino izy teo, Inde, Afghanistan sy ny karazan'iny. De zay vao tonga any Iran. Tsy maintsy zay manko le izy. Zany hoe ao amin'le pays amin'le saritraniko manko nanonana an'izay BRICS daholo.
Satria ohatrany hoe tsy tia an'le pays ireo fa tsy zay le izy. Tsy miditra am'zany a, tsy manetadama am'zany a, fa le lalana no apprécientsika hoe tena naninona an'izay ny lalana ary naninona tsy maintsy hoe taty Madagasikara nanaka an'le immatriculation temporaire. Naninona. Fa naninona laisany hatramin'izay tsy mikozo hoe efa tonga tany Iran le izy le 15. Fa efa avoaka an'le journal zao le izy hoe ary le izy. Nefa laisany tompon'ny asa, laisany professionnel am'le izy. De zay mbola misinanina ty an-tafa metsena maninona tsy fantatro. Tsy sambaka indraisany am'zany aloha. Izy andaliny le filoha mepla isan'andro. Zafady a. De za aloha de mahita hoe mahatoa. Raha vao zavatra ohatran'ireny hoe misy violation ana-lalàna, farany tsy azo atao hoe iny le olona tokony hanao ny ankety miaraka mijoro, manao interview sy mamaly mianticiper ny zavatra tokony hitranga miaraka amin'ny olona présumé accusé. Satria ny présomption d'innocence tsy maintsy apetraka. Fa matoa reny mipetraka teo, mijoro teo niaraka teo, de nahazo caution, nahazo ino izy teo, avalina tany amin'ny filoham-pirenena hoe reto aby nareo teo no mipetraka eo. Dikan'izany, le filoham-pirenena est dedans, complètement dedans. C'est même pas du ressort du Premier ministre de dire oui, reto aby nareo makany. C'est le président. E ary averiko foana hoe miresaka business arma io vola be io. Amina milliard io. Izy andray zany misaosy be tany. Ary io teneko teny hoe rehefa tonga le rovina ny tratra de nareo ve de mieritreritra fa mikontanareo miafinafina ny Dubai reny. De tsy ho tratran'ny CIA sy ny Mossad. Alefany any amin'ny Emirates fotsiny amin'reto Dubai eto reto, reo mora mangovotro reo raha voazany. Voaka ny tsy nahy mahita nareo, trafa daholo nareo menakavy. Hitan'ny olona ny historique ty volo ty avany Inde na avany Mahaner na ohatran'izao. Avany Iran. Fa laisany hoe mieritreritra amin'ny tena laisany hoe tena vous êtes plus intelligent que les autres. Za tena teneniko fa raha nisy olona ny estimeko zany Valérie zany. Tamin'izy niasa tao amin'ny lavalay moa sa ininy. Tena ho zaka ty bany ty lasa lavitra. Fa vao niaraka tamin'ny totakely de tonga de ino fa vadika amboradara. Vadika amboradara le zaza endry. Marina tena ny estimeko iny bandy iny a. Ary fatany zany. Na izy io raha zao mety gaga tena palany raha zokony be a. Palany raha Fleury a. Raha Fleury rehefa endry anao milay anao de tokafana anao. Fa rehefa nofy anao de petafana anao satria là il s'agit des affaires d'État, de l'État, de la nation. Ah oui, voalaza aty amin'ny article aty amin'ny attendez hein. Alors ma usine Turkish Espace ito ato amin'ny aviation A2Z ato. Teny anglisy koa ty. Voalaza ato mihitsy Madagasikara, azafady fa hitanareo manko zay le misy simple izy asiko kely aloha ty. Rehefa miresaka an'le lalan'le avion zany izy de jet previously stored. Ny tany Alice Springs any Australie zany, ASP. De nandalo airport asiatique tany Lanzhou tany Chine zany, LHW. De nandalo tany Siem Reap
Cambodge zany, Cambodia, RIP zany. De avy eo, enregistrena tany Madagasikara before landing in Iran. Before landing. Fa taizy lay zany tao anatin'izay nalohan'ny le 12, lazainy lay fa lany date le izy. Nanomboka mois d'avril, mai, juin, juillet. Tsy nikory zay lafa ninam-bolan'olona fotsiny. Fa nanino la entre-temps zay tsy nikory fa hoana suite le avion de immatriculation temporaire. Manao avion international zay fa lany date io. Fa maninona l'izy rehefa voakan'ny olona zay lava mody hoe zay mais vous nous prenez pour des prunes, ve ça pour des cons. Azafady, hein? Before landing in Iran. Le transfert est opaque aussi. Du international sanction carrière au vu des sanctions internationales, ni manera zany dia tsy afaka maka mividy Boeing na Airbus amina compagnie as well from most mainstream leasing company. Tsy afaka maka directement zany amin'ny Boeing na Airbus. De antahoane jerena zany hoe ao anatin'ny listan'ny avion-ny manera ve ny ireto avion 5R, RIJ, RIS, ISA, IJE, ACER, sy ny karazany zany, fa base moa zany 5R daholo. De rehefa nijerena zany am'izao fotoan'izao tsika zany datin'ny tsy efa au début août andrany na farany volana jolay zany hoe 2 semaines après. Jerena ny listin'ny avion-ny manera. Azafady tena no recherche tsika hoa. Tena ataoko hoe le mémoire ndraindray mila ilaina any le atao interview. EP bara MEE, très MEE zany. Boeing 747 422. Zay ihany ny Boeing ao anatin'ny compagnie Maner. Tsy haiko moa reto hoe BAE 146 reto na BAE 300 BAE any. Azafady fa ny aircraft amin'ny soratra ato zany zao de ny hoe Boeing 747 422. Mbola tsy atao koa zany le 777. Nakaizy ireo. Mbola tsy propre à l'utilisation civile satria n'inona ny antony? Mety vide ireo ny alavan'ny Cambodge. Tsy ny araky ny teneniko moa le tsy seza akory. Tsy seza atao anatiny. Tonga de vide fotsiny. Tondrana fitaovam-piadiana. Complice laizany. Ninona lazainy laizany? Complice laizany. Izabo ny complice amin'ny fanontaniana mipetraka rehefa avy eo. Ny zavatra irariany laisany fotsiny de zao hoe engane. Satria zany koa manko indraindray misy zany hoe ny relation diplomatique ny importante noho ny hoe ny sininy hoe mandadare ary sy ny karaza. Fa nefa tsy ferany zany. Les Américains aloha zany de fa malala zao hoe zany Madagascar zany ils ne peuvent pas, les Américains ne peuvent pas compter sur Madagascar. Voilà. Et c'est bien fait pour votre gueule. On verra la suite. D'accord? Raha misy fanontaniana afaka mametraka fanontaniana vetivety raha ohatra ka.
Dao satria ilaina ihany ny aho zany raha vao zavatra misy investigation ohatran'izao dia alezy aho tsy afianako amintsika zany. Tsy misy mety varesa tsy mety. De ino moa zany efa hitatsika zany video recherche zany ho an'le Andriamanarivo, Ridjasoa, Eriniaina, de video recherche ihany koa an'ia Kush Winder Singh. Za moa zany mieritreritra fa tsy ireo ihany navitan'io. Fomba ny olona nefa mangataka de menao izy fenao mameno tena diso. Sachant que ozy anao hoe ahoana zany non. Tsy raha manana saisonnal mahitsy le olona, le olona mpanao épicerie. Ary tena zavatra mampagaga ao ilay société Andrala avy eo élite prétendre hividy 49% ny SPM. 49% ny SPM tompoko. Part d'action, ny action zany fa tsy part d'action. Ny action. Tsy hay ohatra inona mividiny zany. Novidiny Andrala. Tonga Andrala zany de hanao blanchiment d'argent fotsiny. Hoe tonga de mividy banque rangaha. De calculé am'zany zany hoe mety ohatrinona ilay vola na commission azo avany ny angavany. Arabasoa velo mahafinaritra saotra antsika rehetra nanaraka amin'ny fandarana fa de raha sitrakareo ka nahafinaritra anareo de miteny foana hoe mametraka elo aza reraka nareo satria noho ianareo matoa velona itony fandarana tony fa misy sary zany etony na jiro lany fotsiny zay raha de efa tsy azonareo eritreretra. Hitanareo reo jiro be reo. Hitanareo ny ordinateur miasa io zao zany. Ok, ka de fanao veloma mandram-peona veloma tompoko. Alefaso MP de miditra en contact tsika.